Amaky tenin'Andriamanitra isika ato amin'ny Jaona toko 7 ka ny andininy 9. Jaona toko 7 andininy 9. Orentsika ampanajana tenin'Andriamanitra Jaona toko 7 andininy 9 toy izao mivoasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mbola veriko vakiana ihany le teny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Samy makatoerantsika. Ny fanontaniana apetrako aminareo rehetra toka manarika ty fotoam-pivavahana ity dia izao. Hatraiza ny fahafantaranao ny fitiavan'Andriamanitra anao tonga eto. Fantatrao tsara ve fa tena tianao marina? Fantatrao tsara ve fa tena tianao marina ny tomp'Andriamanitra? Ratsy be nge riavana malala tonga eto hoe mpino kristianina ianao, isan'ireo mpivavaka ihany ianao, kanefa tsy fantatrao ny momba n'io Andriamanitra tomponao sy vavahanao io, na ihany koa hoe tsy fantatrao akory ny tena hoe alali ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ratsy be zany. Azavaiko aminareo tonga eto fa miankina amin'ny fahafantaranao mazava ny fitiavan'Andriamanitra anao, miankina amin'izany ny finoanao, miankina amin'izany ny tanjaka ny finoanao, ary miankina amin'izany ihany koa ny hetsika lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona izay manompo sy mivavaka amin'io Andriamanitra io. Zany nge no antony mahatonga ny olona samy kristianina ihany, samy mivavaka ihany, fa misy tena hoe matsapa tena asa lehibe sy mahagaga ataon'Andriamanitra mivatana eo amin'ny fiainana. Fa ny sasany kosa ohatrany hoe vy ny lanitra na hoe varahana ny tany zay tsahany. Averiko indray hoe miankina amin'ny fahafantaranao mazava ny fitiavan'Andriamanitra anao, miankina amin'izany ny finoanao sy ny tanjaka ny finoanao, ary miankina amin'izany ihany koa ny hetsika lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny maha-olon'ny Andriamanitra anao. Halleloia, halleloia. Ny olana matsy dia izao, olana efa hatramin'ny ela izy ity, ary olana hatramin'izao tsika miteny izao. Tsy mety tena mahafantatra tsara ny momba an'Andriamanitra ny maro amin'ny olona izay manompo azy. Manompo an'Andriamanitra ihany izy, mivavaka amin'Andriamanitra ihany izy, fa saingy toa manompo sy mivavaka amin'Andriamanitra tsy fantatry izany ilay olona. Ny fomba fiteny azy moa dia hoe manompo sy mivavaka anjamba fotsiny ilay olona. Angamba mety misy olona tataka izany tonga eto amin'ity androandroany ity, ka dia mila miova tanteraka ianao raha ohatra ka izany tokoa ny momba anao. Dia vokatra izany fiainana hafahafa izany manompo an'Andriamanitra mivavaka amin'ilay olona, fa sainga zéro ny finoana ho aminy, ary tsy manantena ny fitahin'Andriamanitra zany izy. Tahaka izany ry havana no mahazo ny olona maro amin'izao vaninandro misy antsika izao. Ohatra efa nisy ty tantarako aminareo ity, ary ohatra ananarana antsika rehetra toka manarika an'izao fotoan-dehibe izao. Any amin'ny Samuela voalohany toko 7 any dia misy tantara tahaka izao. Nitsangana ny Filistina izay notarian'i Goliata mba hiady amin'ny zanak'Israely izay notarian'i Saoly. Dia ny fanasa vangy ireo rotonta ireo,
dia zao ny zava-nisy rehefa tena nahita tsara ny Goliata le mpitarika amin'ny Filistina ny zanak'Israely rehetra ary Saoly mpanjaka, rehefa nahita ny fitaovam-piadiana nampiasain'ny Goliata ny zanak'Israely rehetra sy Saoly mpanjaka, dia hoy ny Baiboly manao hoe raiky tahotra izy rehetra sady nivadim-po. Raiky tahotra izy rehetra sady nivadim-po. Inona ny antony satria tsy fantany intsony ny momba n'io Andriamanitra izay vavahana io. Tsy fantany intsony hoe tena tia ny olony io Andriamanitra izay tompona sy ivavahana io. Tsy fantany intsony zany. Zay no natokany Baiboly ny tantara hoe raha vao nahita ny Goliata sy nandre ny tenin'ny Goliata ny olona dia nivadim-po raiky tahotra ary nivadim-po mihitsy izy rehetra. Dia nisy fotoana Saoly manokana nampahery ny vahoaka, nampahery miaramila rehetra hoe oko vonina iady isika izy amin'io sady matahotra no mivadim-po fa dia hoe mpitarika hono izy ka dia tsy maintsy mampahery, tsy maintsy manentana. Oko vonina iady isika asa matahotra ny Goliata mpitarika amin'ny Filistina io isika. Raha misy aminareo reo maresy ny Goliata io mahafaty azy dia misy valisoa lehibe omena an'izany olona izany. Toy zao avy re valisoa reo. Voalohany ataony mpanjaka manan-karem-behivava izy, nioraka ny miaramila rehetra hoe halleluja halleluja halleluja. Tiany olona be mihitsy mantsany hoe lasa manan-karem-behivava. Amin'ny anaran'i Jesosy hoentin'Andriamanitra amin'izany ane ianao. Faharoa Saoly tsy ampady ho avy-ketra ny taranandrainy eto amin'ny tany sy vatsakana. Hoe ny olona rehetra miaramila rehetra lasa olona malatsika tsy ampady ho avy-ketra ny taranandrainy. Fahatelo ity no anisany lehibe omeko azy ny zanako vavy ho vadiny hoe miaramila rehetra. Tena halleluja. Ho tanteraka amiko an'izany ovonato lany mpanjaka ao. Halleluja. Avelao iady amin'ilay io avelao iady amin'ilay io fa raha vao manapa-kevitra iady ka vao mahita ny Goliata mandray ny feony tonga dia mivaraontsana raiky tahotra sy mivadim-po. Oka marina, oka tena impossible ny andresentsika an'io. Tena tsy vitantsika ny miady amin'ilay io. Tsy vitantsika ny miady amin'ilay io. Tsy mahafaty an'io tsika. Zany zavatra nitranga. Nefa iry zareo amin'io mitondra titra hoe olon'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, miaramila an'Andriamanitra. Zany zava-nisy tamin'izany fotoana zany ry havana. Satria tsy fantany intsony ny momba n'io Andriamanitra ivavahana io. Tsy fantany intsony ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny olony na hoe ny vahoakany. Hatrany ambolony io Andriamanitra io efa nampiseho miariary fa tena tiany ny olony, tena sarobidy aminy ny vahoakany. Be dia be ireo tantara ao anaty Baiboly no manambara izany, manambara izany tompoko. Fa tao anaty izany anefa nisy tovolahy anankiray Davida no anarana. Sedra mba ny ranirainy izy hoe anako ireto misy sakafo, reto misy fromage mba eto any amin'ny rahalanao, any amin'ny zokinao izay isan'ny miaramilan'ny Saoly miady amin'ny Filistina amin'izao fotoana izao. Eto any reto sakafo reto eto any reto fromage reto. Dia mba izaho hoe tantakiny ahoana ny mombamomba ny rahalanao any anaka mba jereo. Dia lasa Davida niainga. Navidibitika mihitsy Davida andeha hanatitra ilay sakafo sy fromage any amin'ny zokiny, any amin'ireo rahalahany. Dia tao anatin'izany hitany Davida Goliata, lehilahy lava be,
lehilahy vaventy be, lehilahy manana fitaovana ary fomba entina miady, dia nandrandrahona teo. Dia jereny Davida ny miaramila rehetra, notipasany Davida maso Saoly mpanjaka, tena raiky tahotra ary mivato-po. Dia ho Davida hoe fa maninona koa reto miaramila reto no matahotra n'io lehilahy io, fa maninona koa ry Saoly mpanjaka no tena matahotra raiky tahotra sy vato-po be mahita n'io lehilahy io. Fa zinona moa io lehilahy Filistina tsy mifora io no iaiky miaramila n'Andriamanitra velona, fa maninona? Dia tao anatin'izany ihany koa izy nandren'ilay vaovao mafaly hoe zay rehetra maresy, zay lehilahy maresy an'io Filistina io ka mahafaty azy, dia toy zao avy ny valisomy anazy. Dia ho Davida, ahoana sahoana hoe no atao? Ohatra an-tsaingo tsara ny filazana teo, tiany tena mananatiko izy hoe mazava amin'ilay filazana. Dia nitantara teo ny olo, tahaky zany sy tahaky zany hony e. Dia ho Davida, avy alao iady amin'ilay io, zinona moa i Filistina tsy mifora io no iaiky miaramila n'Andriamanitra velona, avy alao iady aminy. Ka natokany Davida tapa-kevitra niady amin'ny Goliata, sy hoe noho izy be sandry na noho izy mahay miady, na hoe noho izy efa nianatra niady, tsy izay mihitsy. Fa rehefa nita Goliata izy, hitany tokoa efa vaventy be, lava be, manana fitaovana ary fomba entina miady, ary amin'ny maha-olombelona ny olombelona impossible ny andresena Goliata sy ny afatesany Goliata. Nahita hevitra izy, nampilariny tamin'Andriamanitra zay ny vavany Goliata. Dia teo vao nijereny Goliata, zay teo vao nijereny Davida hoe ve kely tsy bitika ty lehilahy ity raha oharina amin'ilay Andriamanitra tompoko sy vavako e, tena kely tsy bitika. Raha ohatra ka atao ohatra akaiky dia hoe tahaka ny vitsy anankiray eo anoloan'ny olona anankiray. Ny vitsy ange velona izao, fa rehefa tsanonao loha-tongotrao fotsiny izy dia zay dia vita ny aminy e, tsy resaka, tonga dia vita. Tahaka izany no nandraisan'ny Davida any Goliata teo anatrehan'Andriamanitra. Natonga Davida nampitovy a Goliata, nampilahatra Goliata tamin'Andriamanitra satria fantany tsara io Andriamanitra io, fantany tsara ny momba azy, fantany tsara ny fitiavan'Andriamanitra ny olona, tena fantany fitiavana lalina nasehoan'Andriamanitra ny olona. Fantatra fa mpandresanay Andriamanitra ho Davida, tena mpandresanay izy, fa dia reto miaramila reto moa no tsy mahafantatra ny marina. Saoly nanadiny momba an'Andriamanitra, fa avy alao iady amin'ilay io. Dia nentina tany amin'ny mpanjaka i Davida hoe ity misy tovolahy vonona iady amin'io Filistina tsy mifora io ry mpanjaka. Vao nahitany Davida Saoly mpanjaka tonga dia kivy tanteraka, ity ve zaza kely ty ve mba iady amin'ny Goliata. Dia tonga dia ketrany ny fony, tsy toy no anaka niady amin'ilay io aho, mbola zaza anao, izy efa zatra miady. Dia nijorony Davida vavolombelona, ho Davida, za zao a niasa mandrarahako, mpiandrondry amanosy, zay ny asa nanandreny raiko aho. Dia nisy fotoana tany ampiandrasana ondry amanosy tany, nisy liona tateorina, nisy bera ihany koa, nisy orsy. Naka tamin'ireo zanak'ondry zay nambesako, nandrasako, dia amiko tsy mety hoe za nametrany raiko andraikitra, nametrany fitokisana ny andro ondry amanosy. Nahoana moa no ho avelako ho lasany biby ty ny ondry amanosy zay andrasako? Tsy mety amiko zany, tsy mety amiko zany. Dia rehefa vao lasany liona lay ondry, lasany bera lay ondry, dia noenjeko izy liona, noenjeko tahaka izany koa ny bera. Dia nesoloky teo ambavany liona, nesoloky teo ambavany bera lay zanak'ondry. Tezitra be lay liona, zany ray onino andeha ho ramatana. Tonga dia noraisiko tamin'ny somy dia misamako ary matiko. Gaga ny mpanjaka, témoignage tena spesialy zany. Ianao ve nafaty liona, nafaty bera ve? Eny tompoko, eny Andriamanitra mpanjaka, matiko le izy. Satria ny Andriamanitra namonjy ahy tamin'izany, matiko le izy. Zay mahatonga
manatona anao mpanjaka fa tahakany nataon'Andriamanitra tamin'ny Leona sy Mibery matiko dia tahaka izany koa no ataon'Andriamanitra amin'ny Goliata izay ngeda be io matiko io teka mafan'Andriamanitra isika ny foto zany teny David zany dia izao fatantsara momba an'Andriamanitra ary fatantsara ny fitiavan'Andriamanitra ny olona dia nampanaovana teny de combat izy nampanaovana kiraro izy dia le izy tsy nety tamin'ny Davida tsy nety tamin'ny Davida satria Davida nge mbola kely tsy mbola isan'ny miaramila akory izy tamin'izany fa tena mbola kely nanaovana n'le akanjo tonga tety mitenda keliny nanaovana ny kiraro misy lava be mihoatra amin'ny ratsatongotra tsy mety amiko ity ozy izy avy aloha fotsiny aiady amin'izao satria tsy hoe amin'ny alalan'ny hery akory na amin'ny alalana fitaovana no entiko miady amin'ny Goliata fa za miankina amin'Andriamanitra Andriamanitra no eterako hiaraka amiko andresan'ny Goliata io alleluia alleluia ao anaty fonteny tsika asa teba metehitra amin'ny zavatra atsina metehitra ny zavatra roa tsy azo antoko reny tsy azo enterany reny fa oka hietehitra amin'ny herin'Andriamanitra isika amen amen ianao efa manana Jesosy efa vela ao anatinao Jesosy ny Andriamanitra efa vavanao efa nandray tanananao fa amin'ny alalanao amin'ny alalan'i Jesosy ao anatinao dia mpandresanao izy zay le Korinthianina voalohany toko fa 10:10 andiny fa 7:10 vonina mpandresanao Andriamanitra ka za metehitra amin'ny zavatra hafa ianao fa aoka hitehitra amin'ny herin'Andriamanitra dia lasa ary Davida androso amin'ny ady voa nandroso Davida nandroso eto Goliata satezitra be mihitsy satria ohatrany hoe fanaovana tsinotsinona azy mihitsy ty fihetsika ataony zanaka ataon'ny mpanjakan'ny Israely ity fanaovana tsinotsinona azy nanateny Davida Goliata hoe olona lava be tovitovy abe aminy alefa sôly ady aminy kanjo zazakely ankizy kely tezitra be mihitsy Goliata alika gahany atolona amin'ny tena ainao zany fen'olona tezitra zany raikitra amin'ny lelany alika gahany no atolona amin'ny tena omeko voro manidina fatiny landroany nanantony Davida alleluia 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 amin'ny anarana Jehovah Andriamanitra n'Israely nalefa n'Andriamanitra le vatona tsy mitady Goliata tamin'izany tsy taitra ay hoe vato-kely ohatran'iny inona koa ny vitan'iny tsy napoza fa Andriamanitra niaraka tamin'iny vato iny zay le fiainana miaraka amin'Andriamanitra fiainana mahafantatra azy fiainana mahafantatra ny fitiavany Andriamanitra nahita hoe misy lavaka kely amin'ny andro eo tona tamin'ny andro Goliata tonga dia nijery Goliata niazaka zany Davida ny tapany ny tendany ho Davida tamin'ny olona rehetra pandresy halleluia riavanao mila mahafantatra tsara momba an'Andriamanitra tomponao sy vavanao ianao mila mahafantatra tsara ny alaliny fitiavan'Andriamanitra anao ianao mba hanana finoana lehibe lesinao lehibe ho anao ny tantarany Davida noho ny fahafantarany tsara momba an'Andriamanitra sy ny fahafantarany tsara hoe tia ny olona manompo azy io Andriamanitra io natonga Davida nanana finoana tao anaty tao nanana finoana lehibe fa izy voasoratra tsy maintsy mandresy alleluia amen amen ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany hitondranao andresy tahaka izany any Andriamanitra anio lesona vaovao sady fanampiny ity amaky baiboly isika ato amin'ny Romanina toko 9 dia vakitsika ny andininy faraika amin'ny 3 sy 4 inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany raha Andriamanitra ny momba antsika iza no atohatra antsika zay tsy niary ny zanany lahy fa natolony
amonjatsika rehetra izy tsy mena atsika miaraka amin'ny mamaiponako va ny zavatra rehetra tena mba dinio tompoko tena dinio ary raiso manomboka izao ny zanaka lahatokan'Andriamanitra azy fon'Andriamanitra nomeny atsika zanak'olombelona ary toka tety ambony tany mihitsy io zanan'ilay tokana io dia ahoana ho ny fampianaran'ny baiboly tsy omen'Andriamanitra miaraka amin'izay ho antsika fa ny zavatra rehetra eke ho amin'ny fonao rehetra famarinany zany ny zanan'ilay tokana azy nomeny anao efa noraisinao ary eo anatinao raha mino anao miaraka vava miteny ny zavatra rehetra ihany koa omeny anao anio omeny anao ny fanasitranana omeny anao ny famonjenana ho afaka amin'ny olana omeny anao ny fitahina lehibe ho tanteraka amin'izay mino anay zany amena vakitsika indray a ny Jaona 3:7 lay efa nivakina teo amin'ny anara Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay hitokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay arak'izany voasoratra zany ny zanak'Andriamanitra lay tokana azy fon'Andriamanitra mba andao ny lanitra dia nomeny atsika zanak'olombelona miaraka amin'izay nomeny atsika ihany koa zay mino an Jesosy ny fiainana mandrakizay dia ho iaho hoe tsy omen'Andriamanitra antsika miaraka amin'izay koa fa ny zavatra rehetra ny zanan'ilay tokana aza nomeny anao ny lanitra aza nomeny anao nahoana anao no misalasala sy mirorosaina fa tsy omeny anao ny zavatra rehetra tsy marina ve zany tena marina be misy matoky eo fa manana tanjona toy izao ianao tonga eto marary zao ianao dia te ho sitrana zay ny atondianao eto manana olana be ianao dia te ho afaka zay ny atondianao eto na ihany koa efa nandre tany ambadibadika tany ianao fa misy valimbavaka ao anatin'ny fotoam-pivavahana zay atao eto misy fitahin'Andriamanitra ary maniry ny andray an'izany ianao no zany tonga eto anao mba handray an'izany fahasoavan'izany dia hoy iaho hoe ho ataon'Andriamanitra aminao ane zany ho ataon'Andriamanitra aminao raha toka fantatrao tsara ny momba an'Andriamanitra zay tomponao sy vavahanao eto ary fantatrao ny alali ny fitiavan'Andriamanitra anao ity aza misy torohevitra omenanao ahafahana mamantatra tsara ny momba an'Andriamanitra ary mamantatra tsara ny tena fitiavan'Andriamanitra anao vakio ny baiboly zay le torohevitra vakio ny baiboly ka saintsaino reo teny milaza an'Andriamanitra hitanao anatin'ny baiboly vakio ny baiboly ary saintsaino reo teny milaza ny momba an'Andriamanitra hoe tianao izy vakio ny baiboly ka saintsaino reo teny fikasana reo zavatra efa nampanantenan'Andriamanitra andre olona zay manompo azy mbola tsy teraka ianao tamin'izany no efa nisy ny teny fikasana nataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay tonga ho aminy efa nisy teny fikasana nataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay tonga ho aminy efa nisy teny fikasana nataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay nino a Jesosy nandray a Jesosy manana a Jesosy dia ho iaho hoe tadiavo anatin'ny baiboly zany vakio ny baiboly dia tadiavy ao dia saintsaino avokoa reo teny fikasana reo zavatra efa nampananten'Andriamanitra anao toromarika omenanao daholo zany zao mantsy ny teny nataon'Andriamanitra ao tamin'ny Josoa toko voalohany 9:7 ka tsy ala ny vavanao ty boky lalàna ity fa saintsaino andro amanalina zay le teny andraso toizako tsara fa tsy vitako tsenjery tsara le izy Josoa toko voalohany 9:7 ka tsy ala ny vavanao ty boky lalàna ity fa saintsaino andro amanalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia alavirariny dianao ianao sady ambinina 9:7 tsy efa nadidy anao va ao koa mahery sy matanja aza matahotra na vatipo fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alianao afatra spesiala ho an'i Josoa
ary nysoratany zany mba ho antsika kristiana ankehitriny raisy ny tenin'Andriamanitra saintsainy ny tenin'Andriamanitra fa izany no malavorary ny diantsika mahatoka antsika mbinina raisy ny tenin'Andriamanitra saintsainy ny tenin'Andriamanitra fa izany no mahatoka an'Andriamanitra hiaraka amintsika foana ka rehefa miaraka amintsika ino moa natahorantsika misy ny aretina mahafaty fa ain'Andriamanitra manafaka an'io misy ny olana tena hoe dangereux fa ain'Andriamanitra mamodika ho afaka amin'izany fa volombelona zany tantarany Davida misy zavatra iritsika ho ataon'Andriamanitra ny fiainantsika volon'Andriamanitra no natanteraka izany ho fiainantsika amen vakio ny tenin'Andriamanitra ary saintsainy zay rehetra voasoratra ao fa izany no lalana anankiray ahafahanao mahafantatra tsara momba an'Andriamanitra ary lalana anankiray mahatokanao mahafantatra tsara ny alaliny zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra dia azo antoka fa tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny Davida avy eo no hitondran'Andriamanitra anao raha voarainao zany izy tantara iova eto farany mialon'ny amaraniko tena ny vaoko vavako anareo dia ity tena fahasoavana tsy hoe fahasoavana moa zany lazako azy fa afatra nomen'Andriamanitra le izy saintsainy amin'ny Jesosy zay efa maty teo ambony azy fijaliana Jesosy zay efa natao Pasika fa misava miafina tsy takatry ny saina miasa ao misy herin'Andriamanitra magaga miasa ao zany indrindra no antony natoka an'Andriamanitra natoka amin'ny baiboly nampianatra fa tokony natao ny fandraisana fanasan'ny tompo dia raha mpamaky baiboly ianareo dia zao ny dikany tenin'ny Paoly rehefa mihinana sy misotra anareo amin'ilay fotoana fandraisana dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina tian'Andriamanitra ao tsy ho adinoana mihitsy zany ny amin'ilay Jesosy natao Pasika lay Jesosy maty lay Jesosy nandatsaka ny rano fa raha ohatra ka saintsainao andro alina izany dia ho gaga ianao fa ny impossible atao fiainanao lasa possible amen io fa tanteraka ny tontolo ny fanahinao ao sy ny famponao an'Andriamanitra fa lasa tanjaka be ny finoanao lasa tena manana finoana lehibe mihitsy anao ary dia hiavaka tantaranao eto Madagasikara eto ambony tany ho tanteraka amin'izay mino sy anao fampiarana anay izany alleloia andao ary hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao hivavaka tena hivavaka be tonga tsy samy mivavaka Andriamanitra vonona manomboka androany andray ny teninao isaintsainany amin'ny teninao mba ho fantatro tsara mombanao ho fantatro tsara ny amin'ny fitiavana efa nasenao ahy zay le hitombavaka ataonao angataka fanay masinao ilatsaka amintsika rehetra toka eny mba atoka antsika ho toka amin'izay iretsika izay hivavaka tsika tompoko misotranao zahay Andriamanitra misotranao amin'ny anaran'i Jesosy fitiavana lehibe sady mandrakizay no efa nitiavanao anay Andriamanitra fitiavana lehibe sady mandrakizay no efa nitiavanao anay Andriamanitra alleluia alleluia alleluia